Raha rasain'ny bavy malala andehantsika hiaraka hivavaka zava-dehibe tokoa ny hoe mivavaka izany ary tombontsoa manokana izany hoe mbola afaka miresaka amin'Andriamanitra pary izao rehetra izao tombotsika izao. Andehantsika hivavaka manokana ho an'ny anabavintsika mamonjy soa Adèle hivavaka isika. Andriamanitra ankehitriny dia meteza ianao hamindra voary amelana elokay tsiraray. Raha nisy zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ankehitriny koa dia mamindrafo manokana ny anabavy mamonjy soa Adèle ianao. Ray malalo, maniry izy mba hidiranao an-tsehatra ny amin'ny faniriany, mba hanana tokantrano sambatra, hanana tokantrano hanjakany ny fiadananao sy ny fahasoavanao. Tombo malalo, omeo ho azy ny vady saza ho azy, ary azo vady endry izy ka ho tsapany ny hatsaranao, ary vady izay ahafany mamita ny asanao ka azahoany antoka fa ho amin'ny lalan'ny famonjena izy. Momba hatrany koa ianao ny manodidina azy rehetra ny ray aman-dreny mba hifampitantana azy ary hanolontsaina ho azy. Koa ny fanahy masony koa no angatana mba hirotsaka sy hiasa ao amin'izany mpanomponao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonona sy angatana ny vavaka. Amen.